Resaka Miss Monde. Indray aloha resantsika androany jerijery zavatra ato amin'ny internet ato dia mahita zavatra be tabe mihitsy tahakany amin'izany moa zany hoe 71e édition zany ny Miss World na Miss Monde amin'ity taona ity zavatra efa tokony natao tamin'ny 2023 izy ity fa amin'ity 2024 ity ilay izy vao atao amin'ny 9 mars izay tsy diso misy ny Antsaly Rajoelina izay amin'ny solitena Madagasikara amin'ilay izy aiza moa izy teo izy io ito zany ny solitena Madagasikara ao anatin'ny candidat zany raha ny fantatro eo amin'ny 114 na 770 anisan'ny candidat misolitena ny fireneny any amin'io Miss Monde io. Miss Monde moa zany izay concours de beauté britannique izay natsony zareo taloha izy io natsony hoe festival bikini contest zay ny fiantsony izy io tany amin'ny 1951 tany namoronan'ny Royaume-Uni an'izy io ohatrany hoe nanao maillot de bain zany vehivavy tamin'le izy za moa zany amin'ny resaka Miss Monde dia na ny resaka Miss ity dia film Sandra Bullock zany tena tadidiko amin'izy ity izay agent izy dia s'infiltrer amin'le concours dia satria misy hoe misy bomba sy ny sisa zay zao tena tadidiko amin'ity resaka Miss ity. Bonjour à tous, bonjour à 24.4.mg, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Rajoelina Ndao, j'ai actuellement 25 ans et je suis la Miss World Madagascar qui va représenter du coup notre pays au concours Miss Monde, la 71e édition de Miss Monde qui se déroulera en Inde. Il faut savoir que j'ai été élue du coup en avril 2022 et du coup j'ai été accompagnée par le comité pendant quelques mois et du coup après ça je me suis débrouillée pour les actions sociales parce qu'en fait le slogan de Miss Madagascar c'est d'utiliser sa beauté pour aider son prochain, ce qui se relie un peu à ma foi. Personnellement je suis chrétienne. Tu aides ton prochain, tu aimes ton prochain, c'est pas juste parce que tu as le titre de Miss Madagascar et que tu es accompagnée par le comité, mais du coup pendant plus d'1 an j'ai travaillé seule, je me suis préparée seule et voilà, ça s'est bien passé, mais ils m'ont accompagnée pendant les premiers mois. Zay zany ny tanjon'ny Miss World Madagascar zany dia ny mampiasa ny amanjana zany mba hanampiana ny manodidina. Ohatra ny hitako amin'ny pejin'ny Miss World moa zany fa tena hoe tena zay mihitsy marina tena manampy an'ireo sahirana zany zay le izy. Fananana Miss tena malaza zany no hitako ato amin'ny internet ato izay asehoko anareo zao dia ny antsoina hoe Miss France izay antsoina taloha hoe la plus belle femme de France dia io zany no ny concours efa ela indrindra raha resaka Miss Ndao dia io zany tena efa ela indrindra. Dia avy eo misy ny Miss Monde dia ny tsaro fantatra koa misy ny Miss Univers izay taloha moa zany ohatrany hoe société any Donald Trump niketrika nitazona an'izy io taloha ny Miss Univers zany sady zany tiresahany ity ohatrany hoe somary USA kokoa zany ny Miss Univers fa ny Miss Monde dia any britannique zany izay nresantsika teo. Ny taona zany ho an'ny Miss Monde dia 17-24 fa fahalalako anazy moa zany hoe arakaraka le ny antsika moa zany ty zao niempotra ilay izy zavatra tokony efa nitranga tamin'ny 2023 fa niempotra tamin'ity 2024 ity. Dia manana avantage be tabe mihitsy zany Miss zany tena misy ny avantage. Misy zany ny atao hoe chirurgie esthétique zany ny Miss France zao tsy mahazo manao chirurgie raha tsy diso raha tsy hoe réparatrice zany hoe fanasitranana zany nanaovana an'ilay opération. Dia ny Miss Monde sy Miss Univers zany mazava ho azy fa tsy afaka kay tena ikena kay hony ohatra na ino ary hoe misy tranche zany efa nanao tsy haiko na Miss Univers izy teo na Miss Monde efa henoko zay moa zany fa tsy dia tiako alalina loatra anatin'ity vidéo tsika ity. Karazana ambassadrice kokoa ianao zany fa tsy hoe ilay sipa-manja be araka ilay eritreretana fotsiny zany no jerena amin'ilay izy. Jerena ao anatin'izay ny engagement anao zany ho anina
zavatra tsara zany la bonne cause de fampiasanao any réseaux sociaux ny atanjaka ao ny atletika tsara venao de misy talent hafa zay zany tena jerena amin'ny Miss Monde somary ambassadrice kokoa zany any Miss Monde fa tsy tena hoe le resaka hoe mahafahamanjana zany tena resahana ino moa zany le fandraisantsika teo ce que gagne les Miss France zany tena mazava aloha zany hoe satria reo tena malaza zany de zay mahatonga antsika miresaka an'le izy de mahazo 3000 à 5000 euros net mensuel de ny Miss Univers Miss Monde moa zany tsy de fantatra mazava tsara hoe inona ny tena zavatra azo zany akoatran'ny hoe tena afaka mandehandeha be manao an'izay asa ma Miss Monde azy zay fa ny rémunération zany tsy fantatra hoe ohatrina ny karama sy ny sisy saika hoe nareo fa ratsy zany desana be izao izy le farany miaingo styliste mampiaingo azy ato ny coiffeur le farany maindrindra ny coiffeur farany maindrindra miampy amin'ny mpanao maquillage farany rehetra de mbola zao ihany fovoakany dinio zany hoe ohatra hoe amiko mantsy zao zany misy zany amiko de tena hoe hitanao hoe mipoka ohatra samby dehibe sy mpo mandeha ny andalana eny de hitanao miavaka misy zavatra manaitra aminazy sex appeal misy zavatra misika anao fa ty zao ohatra tsy sais pas hitanao eny andohany mandroseza hitanao besarety le amin'ny karteny tanamako bon araka andraisantsika teo moa zany de tsy resaka hoe atsara-tare any le izy fa araka de zay moa zany hevitry koto moa zany zay de zay ny hevitry koto hoe marina zany zay ny anazy zany ny heviny de marina aminazy zay fa misy zao misy hafa moa zany amin'ny teny hoe tsara izy de hojerentsika eo ihany ny sariny aveo hoe ahoana zany fizotrany zany Miss Monde zany le zany fa nanantany an'izay fanontaniany zay ohatrany hoe ho anahy manokana zao tena arak'ilay lazaiko tamin'ny voalohany hoe tsy de tena hoe maharaka be an'izany fa mba nanontaniako kely any chat GPT zany hoe inona ny tena atao amin'izany zany hoe Miss Monde zany ny tsara ho fantatra moa zany de hoe ny chat GPT de manana base de données izy zany izay efa mipetraka ao amin'ny internet ao de iny zany no avoakany arak'izay zay maha anazy azo lasaina zany hoe baiboly kely ny internet fa zany chat GPT de zay moa zany ty vakiko ty ny teneniny zany hoe sélection any candidat hony zany de arakaraka ny pays zany no miorganiser concours national Miss World zany de arakaraka ny tsara-tarehany ny fahaizany ny charismany de ny aptitude à représenter leur pays de manière positive ay ohatr'izay zany hoe ao daholo zany ny tsara-tarehy fahaizana sy ny charisme sy ny fahaizana misolotena ny firenenao zany amin'ny tsara ny tena fijery koa zao raha manokana rehefa hoe resaka concours de ohatran'izao de tena miconte be mihitsy ny fahaizana satria misy tena tsy hoe ratsisaina amin'ny tena izay fa tena misy sipa tena hoe tena tsara tarehy farak'izay tsara tarehy fa ny zavatra fa tsy ao de mety hoe ohatran'izay zany ny sélection an'ilay mpandresy amin'le izy de mba jerena kosa zany hoe tisipity zany raha hoe ohatrohatr'izao ny tarehany de aiza ho aiza zany ny balance ao anatin'ny fahaizany sy ny tarehany hoe tena raha ohatra hoe mila miteny anglais ve makany amin'le fanaovana le izy de mahay an'izay ve izy na raha mila miteny frantsay ve de mahay an'izay izy fa ohatrany hoe ampovoan'izay zany nijerena an'le sipy de donc zany rehefa izy naresa de tena izy mihitsy no mandeha amin'le izy de misy avant la finale zany ony na hoe événement préliminaire rehefa any amin'le fandaharana de amin'io nijerena ny misy défilé de mode kely zany mijerena koa zany ny talentanao misy interview sy ny asa soa nataonao raha fahalalako le izy zany de misy juge zany mijery an'le izy
arakarak'izay mikonty daholo any zany le zavatra rehetrarehetra ny tenena tany amin'ny voalohany teo dia ny critère ny sélection tsy au-delà de la simple beauté extérieure tena mihoatra tsy ny resaka tsara tarehy ihany zany ny jerena zay zany dia ohatrany le taty amin'ny pays ihany zany hoe ny élégance ny intelligence ny grâce et misy présence sur scène misy engagement amin'ny cause sociale humanitaire sisa raha fitinina zany izy ny chat GPT dia Miss World et bien plus qu'un concours de beauté ohatrany hoe tsy te ho cliché be koa fa ny célébration de la beauté zany ny fahaizana ny tsara tarehy rehetra zany ny tsarana rehetra zany dia zay ny célébrena ao anatin'le izy ao anatin'izany ny fahaizana ny fanaovana ny tsara manodidina anao eo amin'ny mahavehivavy zany au-delà de l'apparence physique hony resaka idéo kokoa zany le izy fa mahafantatra an'izay moa zany fa za koa zao mihitsy vao malala an'izany zay naton'ity vidéo antsika ty. You just won. I have to ask you some questions. How do you feel? I feel so happy and so proud because I was an athlete. Yes, tell us about that. Yeah, I won championship in Madagascar. Amazing. And I know my people were waiting for me to win this challenge. And you did. And I'm gonna go for it. You made your country so proud. So Thank proud you. of you. Tell us about your fitness routine. Excuse me? Tell us about your fitness routine. My fitness Routine. Oh, I'm just used to just run. You're a runner? No, yes, I'm a runner. Amazing. Yeah. Any tips for girls who look up to you? Any diet tips? Okay, breathe. Any health tips? Breathe. And for the first round, Yeah. you just have to go slow. As it starts to get faster, Okay. you just have to listen You to have to your pace body. yourself. Yeah. Face yourself. Well, thank you so much. Thanks to you. Thank you. Much love. ohatrany antsaly zao tena mahay miteno anglais tsara mihitsy fa imagine anke ohatra hoe tsara tarehy be le vehivavy tonga tany fa hoe rehefa atao ohatrany amin'izay izy dia tsy mahay miteno anglais ohatra eny fa na izany ary azo ampivoarina foana ny fahaizana dikan'izany hoe na vehivavy ary mety hoe tsy dia nahay anglais ohatra izy tamin'ny voalohany fa lany misy dia nianatra dia nasanahy ohatrany antsaly zao tena ao tsara mihitsy ny anglais atleta tsara izy zany satria arak'le lazainy hoe tena mpiazakazaka mihitsy izy taty amin'ny tanàna andao hoe jerentsika ny Instagram-ny Antsaly Rajoelina amin'izao fotoanany réseaux sociaux zao moa zany dia miala tsiny fa ho an'ny vehivavy dia ato amin'ny fijerena ihany sary tsaratsara satria indraindray koa manko ny olona rehefa hoe alaina sary tampotampoka sy ny pose samihafa fa tsy haiko zany hoe rehefa tsara amin'ny pose tampotampoka ve dia tsara foana zao kosako amiko manokana aloha zany tena misy mihitsy i Antsaly satria ao tsara ny intelligence mahay miteny tsara izy ny tsara tarehy koa tena gasy matetika koa manko ny gasy tsy voatery tena le hoe arak'le eritreretintsika reny hoe ohatr'izao mahafinaritra milay ny tsara tarehy moa zany dia samy manana ny fieritreretany azy hoe ohatrany ahoana ny tsara sy ny ratsy aminazy fa ho amin'ny manokana aloha zany dia hitako hoe tena mendrika azy zany ny anao an'le Miss World satria vofiany tsara ny ara dia mirarisoa anazy amin'izany Miss Monde zany tranazy voateo koa nalala mombamomban'ireny zavatra rehetraireny mba tena nanay ary hoe inona koa ary ny zavatra mbola tsy fantatray momban'izany Miss Monde zany ao anatin'ny commentaire satria mahafinaritra foana zany zay mazotoa